manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tomposaina sy atolotra ny pasteur Randriary Malala Sertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Fahasoavana tompoko ary fiadarana koa atsika mianakavy izay manaraka hatrany izao fandarana manangana fiainana izao. Samuel faharoa toko fahafolontsika miroso hatrany mianatra soratra masina, satria ny soratra masina dia tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra sy Andriamanitra dia iray ihany ozy ny voalaza amin'ny baiboly ny teny tonga nofo ary izy ny aranonina tamintsika ary hitanay voninahiny voninahitra mendrika zanaka lahatokana. Mianatra ny tenin'Andriamanitra ndraitsika izany hoe mianatra fiainana, mianatra momba an'Andriamanitra ary mianatra ihany koa tsika miara-mandeha amin'Andriamanitra. Alohan'ny idirantsika lalina amin'izay fampianarana manangana fiainana izay dia ivavakantsika miarabanao pasteur Tovinarivo Tremarivony. Ya miarabantsika tompoko miaraban'ny pasteur Alvarez. Marina moa pasteur fa manerana faritry Madagasikara amin'ny onjam-peo tahaka an'ity onjam-peo izay narahantsika azy ity dia mandrehany ity fandarany ity izany hatretỳ ampitan-dranomasina, hatretỳ Eropa, Afrika, any Dubai, aty Amerika aty, aty amin'ny Océane Indiana, aty La Réunion aty dia mahazo an'ity fandarana ity, zany hoe faritra rehetra na ambanivohitra na faritra manerana nosy dia mahazo an'ity fandarana ity. Ary indrindra ihany koa fa tsika eto Antananarivo dia ny fanirianay moa dia hoe hotahina manokana ianao andray zavatra, ianao andray fahasoavana ao anatin'izao fandarana izao. Ndao hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ary ohatra marary ianao na anatin'ny tsy fahasalamana zanakao dia hivavaka ao anao zay amin'izao fotoana izao. Raha eo dia misotra anao satria mbola fitahina lehibe avy aminao no afahana indray mianatra ny tenin'Andriamanitra ary mandray hafatra manokana avy amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny ity. Sady dia mandidy ny aretina amin'izao fotoana izao, na io fanana fampisaviana amin'ny anaran'i Jesosy, na fanana fampisaviana amin'ny ankizy, na mpivady, na amin'ny asa fivelomana, na amin'ny fiainan'izao rahalahy sy anabavy zao, ka mitondra aretana, mitondra sakana, mitondra tsy fahafahana, mitombo amin'ny arikarena amin'ny anaran'i Jesosy mandidy amin'izany fanana fampisaviana zany miala zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Miala ny aretina, na aretina avy amin'ny fampisaviana zany na aretina avy amin'ny tsy fankatoavan-dalàna, amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny aretina miala amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Sady manohitra ny programma satana rehetra amin'ny fiainan'ity olo ity, ny programma satana rehetra izay manohitra ny programma an'Andriamanitra amin'ny fiainan'ity rahalahy sy anabavy ity ravo zany no ny herin'ny fanahy masina, no ny herin'ny rà Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Sady manonona fanambinana, fahasalamana, fahitapity manokana. Tompo raha iandraty bokin'ny Samuel faharoa toko fahafolo ity zay dia mangataka ny fitarian'ny fanahy masina hitarika anay amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zany vavaka zany dia azonao verimberina moa toeriny fanahy fampisaviana. Dao tsika makiteny amin'izao fotoana izao ary ato amin'ny Samuel faharoa araka ny voalaza teo toko fahafolo ny nahatonga ny niadiny Davida tamin'ny Amonita sy ny Siriana ary ny nandreseny azy. Ary rehefa afaka izany dia maty ny mpanjakany taranaky Amona ka anona zanany no nanjakana dimby azy. Ary Davida anisoany anona zanaky Naasy aho tonsoana ataon'ny rainy tamiko. Ary Davida naniraka ny mpanompony tsapalaelo azy ny amin'ny rainy. Ary tonga tany aminy ny taranaky Amona ny mpanompony Davida ka ireo mpanapaka ny taranaky Amona tamin'ny anona tompony. Moa ataonao fanajana ny rainao no anirahany Davida hitsapalaelo anao, fa tsy izany tanàna sy safo azy ary andrava azy ny lanirahany Davida ireo mpanompony ireo akaty aminao dia
samorony anona ny mpanompony davida ka noaratany ny ilasomony sady nofolanany atreo fotopeniny ny akanjony ka de nalefanody izy ary de nisy lasa nanambary zany tamin'ny davida ary izy naniraka itsena azy fa baraka loatra ireo lehilahy reo ka de hoy ny tenin'ny mpanjaka mitoerany jeriko aloha mandra-paniriny somotra reo vomody anareo ary no nitany taranaky amona fa efa mangidoditra teo anatrehany davida izy dia naniraka nanakarama ny sirianina any bety rehoba sy ny sirianina any zopa izy de miaramila tongotra roa alina ary tamin'ny mpanjaka maka olona arivolay ary tamin'ny olona tany toba 2 sy 1 alina ary noho nyreny davida zany dia naniraka ny joaba sy miaramila nyrehetra izy de ny lehilahy mahery ary ny taranaky amona nyvoaka ka ny lahatra iady teo alohan'ny vavahady ary ny sirianina avy any zoba sy rehoba sy ny olona avy tany toba ary maka ny tokana teny atsaha kosa ary rehefa hitany joaba fa teo anoloana izy sady teo avoany favalo dia nifidy olona tamin'ireo voafantana tamin'ny Israely rehetra izy ka nalahany ady tamin'ny sirianina ary ny olona sisa koa nomeny noetiny abisay ralahany alahany ady amin'ny taranaky amona ary hoy izy raha tsy toako ny sirianina de vonjeo aho fa raha tsy toanao kosa ny taranaky amona de vonjeko ianao mahereza ary areoko tomanday isika ho an'ny firenentsika sy ny tanànan'andriamanitsika areoka Jehova anao zay sitrapony ary joaba sy ny olona nanaraka azy nandosy ady tamin'ny sirianina ary dia nandositra ny ala teo anoloany ireo ary no nitany taranaky amona fa nandositra ny sirianina de manandositra koa izy ny ala teo alohan'ny abisay ka niditra tao an-tanàna ary joaba niverina avy namely ny taranaky amona ka tonga tany Jerosalema ary no nita sirianina fa resy teo alohan'ny zanak'Israely izy dia nivory izy ary Adadezera niraka naka ny sirianina zay tany tafiny ony ary dia tonga tany Elama izy ary Sobaka komando miaramila ny Adadezera no nitaritsy azy ary no namara tamin'ny Davida zany dia nampamory ny Israely rehetra izy ka lasa nitany Jordana de tonga tany Elama ary nilahatra sirianina iady amin'ny Davida ka dia rafitra ny ady ary vaky nandositra teo alohan'ny Israely ny sirianina ka nafaty tao ankalesy 700 sy ny atsovaly 4 tamin'ny sirianina Davida sady namely any Sobaka koa ilay komando miaramila ka nafaty azy teo ary no nita mpanjaka rehetra zay nanoany Adadezera fa resy teo alohan'ny Israely izy dia nanao fihavarana tamin'ny Israely izy ireo ka nanompo azy de natahotra ny sirianina ka tsy nety namonjy ny taranaky amona itsony pasteur ya lala de lala iny zay vaky teny zay pasteur Alvarez ary noveriko tao anatin'izay vaky teny zay misy olona tsy mahazo an'le izy mihitsy misy olona tsy mahazo an'le izy a zay moa ny antony fanazavana ny soratra masina tahaka an'izao zany mba azahoantsika ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra satria dia matoto ny andalatsoratra masiny tony a voasoratra atao anatin'ny baiboly dia mampiavaka ny soratra masina moa zany pasteur tsy hoe histoire fotsiny na hoe vaovao mahafaly information fa ny marina dia misy révélation foana raisina avy amin'io tenin'Andriamanitra io ary efa notenentsika sianao teto foana hoe ny baiboly a no boky maharaka ny taona rehetra amin'ny fandimby zany hoe atramin'ny fahagolatany namoronana an'izao tontolo zao dia teo ny tenin'Andriamanitra efa milaza ny zavatra lasa izy zany kanefa ihany koa dia maharaka ny zavatra ankehitriny izy a ary ny amin'ny hoavy sy ny fahataperan'izao tontolo zao eto an-tany ka hatrany an-danitra de voarakitra ao anatin'ny baiboly io zany hoe izy no baiboly tsy mety lany daty fa maharaka ny toetrandro sy ny taona rehetra mifandimby zany ary zay mahatsara mianatra ny soratra masina pasteur Alvarez ny manaraka zany dia raha mandinika tsara tsika eo amin'ny tontolo ny sehatry ny fivavahana indrindra moa zany eo amin'ny fivavahana kristiana satria baiboly ny resaka eto a dia na i Jesosy na ireo apôstôly
dia nampianatra ao anatin'ny tenin'andriamanitra manao hoe azagaga ozy noho ny amin'ny fizahtoetra mahamay zay mahazo anareo fa zany rehetra zany dia manjony rahalanareo rehetra manerana n'izao tontolo zao. Sambatra ho Jesosy zay enjehana noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Zany hoe ny olona iray zany pastera miomana ny tsofoka afanafo hanaraka an'Andriamanitra dia efa miomana ihany koa ao anatiny izay atao hoe fanenjehana izay, miomana ihany koa anatin'ny ady izay tsy maintsy atrehana. Ny baiboly dia milaza ao amin'ny filazantsara ny maraka toko 10:20 manomboka dia hoe tsy misy olona hoy Jesosy mahafohy trano, tany, rahalahy, anabavy, ray, reny, zanaka no ny amiko sy ny amin'ny filazantsara ka tsy andray avo zato eny amin'izao fiainan'izao dia trano sy tany, ray, reny, rahalahy, anabavy mba amin'ny fanenjehana. Zany hoe ny fahafoizantenan'ny olona anankiray sy ny fanapahan-kevitry ny olona iray anara-dian'Andriamanitra, anompo an'Andriamanitra zany a, dia lova tsara indrindra ho an'ireny olon'ireny ihany koa, anisan'ny lova tsara milahatra amin'le hoe andray avo zato eny dia ny fanenjehana zany a. Pasteur Alvarez maneno moa mahalova tsara n'le fanenjehana, tsara izy io amin'ny lafiny ray satria fomba fitenin'ny olona rehetra na mivavaka na tsy mivavaka ilay hoe raha tsy misy mpanentsika moa ahoana ny afantarana fa mandeha aloha zany hoe ny amataranao zany fa lasa eo aloha ianao a dia misy mpanentsika anao zay ny dikan'izay, misy mpanentsika anao ny dikan'izay. Ary ny zavatra anankiray nefa rehefa enjehana pasteur zany raha tsy tianany hoe idepasy azy roatra zany zao anao ohatra hoe anao hitondra fiarakodia anao ohatra zany mahazo an'iny RN iny zany route nationale makany Tsormandidy zao mba tsaratsara lalana na ny makany Majunga iny zany mba tsaratsara lalana na ny makany Morondava reny zao. Dia raha tianao zany tsy ho depasen'ny hafa mihitsy ianao ny andalana eny dia tomobile tsara no entinao, tsy tomobile mitete menaka mazava ho azy, tsy tomobile manino ty izy hoe miakatra ary amin'ny 80 ary ny température, fa tsy tomobile mora misofo zany fa tomobile azo antoka tsara ny moteur, azo antoka tsara ny mombamomba ny fiarakodia rehetra rehetra io a, dia afaka hifaninana amin'ny namany izy ary tsy hoe hifaninana amin'ny namany fotsiny fa miazakazaka eo alohan'ny namany rehetra rehetra. Dia izay manentsika azy mazava ho azy fa horeraka fotsiny ihany a Pasteur Alvarez. Ohatrohatra zay le teny fampaherezana kely a ho antsika atao anatin'ny tokantrano. Raha ohatra zao tsika miverina pasteur amin'le tantaran'ny Davida sy ny Siriana teo atao anatin'ny ty Samuel voalohany toko 70 ty dia misy hitovitovizany amin'ny tantaran'ny Mosesy sy Farao izy io. Ozy izy Andriamanitra mantsy amin'ny Farao hoe alefasy ny oloko hanompo anany anefitra, anao fanompom-pivavahana, anao fanatitra ho ahy. Dia voalazan'ny baiboly hoe nanamafy ny fony a i Farao, zany hoe tsy niaino ny hevitr'Andriamanitra mihitsy Farao. Dia taty aoriana rehefa nanamafy ny fony Farao ka tsy iaino dia no amafisin'Andriamanitra mihitsy ny fony. Dia hoy izy baiboly manao hoe ny antony nanamafisan'Andriamanitra ny fony Farao dia hoentiko izy a ampisehoana ny voninahitra. Zany hoe misy vanim-potoana miatrika ady mamay ny zanak'Andriamanitra, miatrika zavatra tsy no verina hitranga ny mpanompon'Andriamanitra anankiray, ary misy toe-javatra zay no verina fa tsy ahitana vahaolana intsony, tsisy vahaolana intsony. Dia ireny toe-javatra ireny no nambaran'Andriamanitra ray manao hoe no amafisiko ny fony Farao mba hoentiko mampiseho ny voninahitra. Na dia Jesosy dia lazan'izany amin'ny filazantsara ny jaona toko 1:10 ozy izy manao hoe rehefa nahenony amin'ny fahafatesany Lazarosy dia ozy izy hoe tsy ho fahafatesana ny anton'izao fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Zany hoe tia aneo ny asany, tia aneo ny voninahiny Andriamanitra
manolona niady mafy anakiray zay tsy hitambaolana ary zany no tiana iampahirezana anao atao anatontokatrano ato hoe rehefa toto zavatra anakiray manahirana tompoko aza malaky mimonmonina, aza malaky mimenimenina, aza malaky manipo gan hoe zao ve le mivavaka, zao ve le mivavaka, maninona no mivavaka de zao ve ny fiainako, fa tsarovy tsara fa Andriamanitra tokoa pastera de tsy mampitola an'izay tsy zaka izy fa matoa misy taga-javatra anakiray alefa an'Andriamanitra de ny zavatra rehetra miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra alefa an'Andriamanitra. Tsy voatery ho zavatra mafinaritra foana no alefa an'Andriamanitra raha lasana bavy mba hananantsika toe-pana tsara, fa Andriamanitra dia afaka mamorona ady, afaka mandefa ady mba atokatsika ho mpandresy. Misy vanim-potoana rehefa lazavantsika teto tamin'ny herintaona sa tamin'ny roa taona lasany hoe ny principe an'Andriamanitra rehefa hita olona anakiray izy, rehefa moka ny olona anakiray ao anatina zavatsarotra izy te ampiasa olona anakiray manana ny maizy azy izy, zany hoe te hita olona anakiray mamiratra toy ny volamena, de izao alefa an'Andriamanitra ny problème aloha, mandefa olana mihitsy Andriamanitra. Io olana io mety hoe zavatra tsy apozinao mitranga aminao mihitsy, mety olona hafa mihitsy no asain'Andriamanitra misabote anao, mety misy trangany zavatra zay tsy apozinao mihitsy hoe maninona ny mpanompon'Andriamanitra nefa hitragantsy zavatra ty, ianao nefa mivavaka manao hoe taio ampiasao ataovy tena mahery be problème nefa anao lefanao ny problème azavady no hitanao. De iny problème iny pastera mitovy mihitsy io amin'ilay tantarany Josefa, zany hoe ny nofinofony Josefa dia andohalika eo anatrehany ray aman-dreniny sy ny mpiray tapo aminy. Ino nefa ny zavatra nitranga, indro namidy Josefa, namidy izy tamin'ilay Ismaelita ary namidy izy tamin'ny Potifara, zany zavatra nitranga tamin'ny Josefa. De zao niatika problème faran'izay mamay izy, ary rehefa tao anatin'lay fiatrehana n'lay problème mamay tao izy dia nafinaritra moa zany pastera nanaky ny fanamboaran'Andriamanitra i Josefa, nanaky ny fanamboaran'Andriamanitra i Josefa, ary tao arinan'izay de tonga amin'ny tanjona zay tian'Andriamanitra nametrahana azy, zany hoe tsy tanjon'ny Josefa fa tamin'ny vision an'Andriamanitra zay tian'Andriamanitra nametrahana azy. Zany hoe tsy tokony misy zavatra mampiorooro ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra iray zay tena matoky an'Andriamanitra na de mandalo ady azy. Pasteur Alvarez, marina de marina zany pasteur hoe araka volazanao teo hoe tsisy tokony ampiorooro ny fiainan'ny olona ankiray miaraka amin'Andriamanitra. Efa nyteny ihany koa anao teo pasteur misy karazan'olona tsy mahazo mihitsy an'le tantara zay bakina dia izahako fitinina zany le tantara de misy fanazavana moa miaraka aminy hoe Davida dia niavana tamin'ny taranaky Amona zany zany hoe nisy mpanjaka ny Amona zany teo de namana tamin'ny Davida io mpanjaka io, fa rehefa maty io rangahy io de ny zanany nandiby anazy, maty zany zanaky io mpanjaka io de ny zanany nandiby azy, ary rehefa tsangana le zanany de Davida moa zany ny olona karazany raha teo amin'ny tantara pasteur, Davida no mpitondra fanjakana nandeha mahitsy sy nanao ny marina indrindra aloha atreto amin'le zay atsona hoe président na hoe mpanjaka arengany ka ho tahaka an'ity Davida ty daholy ny folo rehetra manera-tany zany na filoham-pirenena izy na filoham-pirenena izy de engany mba ho tahaka an'ity Davida zay afa-tsy anakiray ihany mba tsiny ny ray andro de le izy naka ny vadiny Oria naka ny Batseba efa mibebany moa igny, fa bebany iny ary napahely tamin'ny fibebany Davida tamin'io izy mibebaka tsara fa tsy nomerana le zavatra natao tsy ny répareny, zany hoe tsy nanao réparation izy tamin'le fibebany, tsy tahaka ny zaka io sy pasteur rehefa tahaka ny zaka io tsy rehefa le fo kely rehefa nahitan'i Jesosy rehefa mibebaka dia nanombotra avevatra eny ny volana lainty amin'ny tsandrariny ary ny atsasaky ny fananany de nomeny any manitra. Zay zany zay fotsiny zany ny olana kely tamin'ny Davida hoe tsy mba nanonitra tahaka ny zaka io izy roa lahy reo de samy mibebaka, fa i Davida tsy nanonitra fa i zaka io kosa nanonitra, ary ny taranako Davida avy teteorina de lasa nisy fiatraika ankely any zay fahotana zay tsy nonera zay lasa maty le zaza naterany tamin'ny Batseba. Fa tsy zay no idirantsika lalina fa le hoe Davida dia niavana tamin'ity mpanjaka endry
marina marina sa mahe tsy manisy fotoana hoe mba nambotry vahoaka zany nampijaly vahoaka zany faly amin'ny fahoriany vahoaka zany tadito sara paster le ten'le filoham-pirenena anankiray zay teto Madagasikara teto hoe raha omay daholo moa zany ny vahoaka malagasy raha ampianarina daholo ny zaza malagasy de izy indray no ampiasainao eto zany hoe i filoham-pirenena fa tsy mitondra antsony a zany hoe tena ampony le rangah io zany paster de hoe avy aleo ijaly malagasy avy aleo ahanitra avy aleo fadiranovan'io tsy mananana ty toe-panasy toe-potaka an'ity davida ity zay faly mahita ny fiadanany ny mponao aminy ary davida moa zany dia niavana tamin'io lehilahy io ary fomba ny davida mihitsy paster mba miaina amin'ny fahamarinana de nysonagnany moa zany nitsapa fahoriana satria napalahelo azy loatra ny zavatra nazo an'ity lehilahy atao hoe anona zanak'le mpanjaka namany ity a satria maty le rainy a de mba nitsapa fahoriana mba nieritreritry davida zany amin'io mba hoe anarina le fihavanana teteny aminy hoe zay tsy zany hoe zay fa de namanareo zay miara mitondra fahoriana aminareo zay fahoriana raha mizaka fa anareo ny ohatrandreny olo mamy fahoriana reny hoe ino misy teo fahoriana anareo fa ny razana anareo fa fahoriana raha manana ohatrohatran'zany zany natao davida fa nadikany zareo zavatra fa le izy hoe filana ady a tamin'ity firenena ity dia nanomboka teo zany niady hoe niantso miaramila avy any ivelany a ty mpanjakany amony ty a hitambatra aminy a de anafika any davida kanjo resiny davida indromy ataona zareo voalohany aloha paster nampalelo tamin'ity mpanjakany anona ty dia nisy an'ireo mpanolotsaina zay diso ny fanoratsainany zavatra tsy nieritreretiny davida mihitsy no zavatra nyteneniny zareo hoe andiny fahatelo hoe aroa reo mpanapakataranaky mona tamin'ny amona tompony no ataonao fanajanany rainao nandrany davida hitsapalaelo anao fa tsy zany tanàna sy safo azy ary rava azy va no nandrany davida ireo mpanompony reo ka ty aminao zany hoe nadika any zareo reto mihitsy a niraka nalefany davida hoe nadika any zareo reto a ho filana ady a ho fitsikilovana ho fitsaram-belatsy tena zavatra tsy nieritreretiny davida mihitsy no natao satria naniatony ary amin'le fanoratsaina paster no diso ny tompo rehefa hiala teto ambony tany a tamin'ny amonjana tompo efatra ambin'ny folo paster de zao nyteneny hoe andeha ozy izy anamboatra fitoranao anareo a ary ivenandray anareo fa raha tsy zany ao izy izy de tsy maintsy alaza taminareo hoe anamboatra fitoranao anareo de akanareo ndray fa andeha aloha izy de akanareo ary rehefa andeha izy izy de irahako aty aminareo mpananatra de izy no hitarika anareo marina rehetra mpananatra izy de tsy izy akory fa mifanahy masina mpanolotsaina izy manolotsaina anareo izy no hitarika anareo ka arao zay zavatra teneniny zany hoe kristiana am'izao fotoana zao de asambatra satria zao a manana mifanahy masina mpanolotsaina paster manana mifanahy masina mpanolotsaina zany hoe ny olona anakiray zany a na izy a manaiky ny tolotsaina avy am'fanahy masina na izy manaiky ny tolotsaina avy am'y devoly zay hoe tsara petera paster petera ndray any de nanontaniany jesosy manao hoe ory petera mba ataon'ny olona hoiza moa de petera moa teny manao hoe ataon'ny olona hoe ianao kristy ianao zanak'andriamanitra ianao mitaminany a ianao a olona mahery a ny ran'andriamanitra marina fa ianao kosa ry petera manao anao izy de petera nahazo tolotsaina avy am'fanahy masina de zao mivaly teny petera paster hoe ianao le kristy zanak'andriamanitra ary tam'izay fotoana zay dia ravoravo ny fony jesosy de nitsodrana am petera hoe sambatra ianao ry petera zanaky jauna fa tsy mba olombelona nanofo mandrany laza taminao zany fa fanahany raiko ny raiky mihitsy nylaza taminao zany ny fanahy masina nanolotsainanao zany hoe ny olona anakiray zany afaka mandray ny fanahy masina afaka mandray fanolotsaina fanahy masina ary zay ny ilana amin'ny miaraka mivavaka paster miaraka amin'ny fanahy masina amin'ny zavatra rehetra zay atao na de ataoko hoe mivarotra kafe sy mofo nasanao na mivarotra ana niasanao na miasa birao ianao na mpampianatra anao niny nasa ataonao na mamafatrano an-trano azy ianao rehefa miaraka amin'ny fanahy masina ianao de tsy mitovy amin'ny olona tsotra mihitsy ianao miaraka amin'ny fanahy masina ianao ka na ianao miaraka mifanahy masina mahafatrano zay paster de zao hoe misy fotoana ianao masady mahafatrano mirahiry ao mifanahy masina de enao mahafatrano iny ny fahafaraisinao iny a lasa mivadika ho afy mifanahy masina de na mifampisavinatra mialo anatin'ny tranao satria nao manana fitariha mifanahy masina ianao a fanahy masina miaraka aminao a fanatreha mifanahy masina ao anatinao fa tampotampoka teo i petera dia niteny tamin'i jesosy satria jesosy niteny taminy hoe hofaty aty ozy petera mantsany jesosy paster hoe ozy izy petera hoe tsy atsoavy aminao zany vadika tampoka ndray niteny jesosy mantsy am petera any voaka anao satana zany hoe jesosy any tonga de mahafantatra hoe ato mifanahy masina teny am petera tampotampoka ndray devoly manolotsaina am petera zany ny olona anakiray zany paster mety tratra na izy manaiky ny fanahy masina nolotsaina anazy na izy anaiky ny devoly anolotsaina anao de misafidy zany ianao
ao no mataranao mifaloratsaina avy amin'ny fanahy masina ny fianaranao baiboly famakianao baiboly firaisinao amin'ny fanahy masina fandehananao mivavaka firaisinao amin'ny tompo amin'ny alalan'ny vavaka manokana any an-trano any ko sy mifamonjena fivoriam-bavaka zany hoe ny faneresenanao amin'ny tontolo ara-panahy zany fandrenesanao toenin'andriamanitra maro samihafa ao anatin'ny fivavahana anankiray hatramin'ny fivavahana dia zao mahatonga anao afantatra amin'ny feon'ny fanahy masina ary mahatonga anao afantatra amin'ny feo an'ny devoly jesosy tonga dia nafantatra hoe fanahy masina zany miteny am-petery zany devoly zany miteny am-petery zany voalanjalana ny tsara mihitsy tahaka zany ko tsika mila mifandray amin'ny tompo mandrakarivotsika amin'ny alalan'ny vavaka sy tenin'andriamanitra fiderana azalany andro ohatrano mijery série anao e mety ilainao zany série zany ka moa zany zao ny ilaiko mandray teny frantsay fa azalany andro mijery an'izany film zany a lany andro anao mijery tovolahy anao misy zavatra hafa misy zavatra mahavarina anao akoatra ny vavaka de lany andro ady mifiry eo anao vao mifody eo lany andro mijery telefona mijery facebook raha tokony ao le de tory tena anao de lasa tsy hainao intsony ny feon'ny fanahy masina rehefa tsy mahay ny feon'ny fanahy masina anao de tsy maintsy andre ny feon'ny fahavalo ianao ary ny problema de zao tsy fantatrao intsony zay mety sy ny tsy mety tahaka nyity lehilahy ty paster satria tsy nanana fifandraisana tamin'ny fanahy masina ity amona ity a de le torohevitra diso na rany a ary nitondra loza ho azy a zay torohevitra tolotsaina diso zay a paster mazava ho azy moa zany le anona olona tsy mivavaka taranaky ny amonita zany tsy mivavaka mihitsy ary mazava ho azy ko paster fa lay reto lay karazana mpanolotsaina nyreto zany dia tsy manam-pahaizana fa tsy arak'izay tenao zay hoe tsisy fitarihan'andriamanitra satria le andriamanitra ny ivavahana zareo mihitsy ny diso andriamanitra ny ivavahana zany izy satria andriamanitra sampony ny ivavahana ka le olona rehefa diso ny andriamanitra ivavahana mazava ho azy fa diso daholy ny fiainany ray manontolo zany de maneo an'izay fahadosoana zay zay ny amin'iny fa idirantsika any le fampitinany ty tantara ty zany pasteur Alvarez araka le teninao teo moa zany dia i Davida ny kiasany soa ny taranaky ty lehilahy atao hoe Nahasy nylay mpanjakany amona zany satria nanao soa tamin'ny Davida io ranga io zany na dia afa firenena azy moa zany misy oabolana tsika malagasy manao hoe ny vato aza raha nahitana soa osorana menaka dia zany zavatra tokony fomba fiaina paster ny olona anankiray ohatra hoe manana ray aman-dreny nahitana masoandro ianao a ka mbo tafita ianao aty aorina ny ray aman-dreninao io fa miaosa miaantitra mety hoe fa tsy mahavita mitady volantsony a dia zava-dehibe eo io mason'andriamanitra mihitsy ny hoe mamaly valobabena na manisy soa reny ray aman-dreny zay nahitana masoandro reny indrindra ihany ko ohatra hoe eo amina ray aman-dreny ara-panahy zay mety nitoro filazany tsara taminao mba nampahery anao ka nahatonga anao niova de tsarovo reny ray na reny ara-panahy zay nahatonga anao hoteraka indray afaka tamin'ireo fomba ratsiny zao tontolo zao a de lasa mpanompon'andriamanitra lasa zanak'andriamanitra ary Davida de nahatsiaro an'izay soa nataon'ny taranaky nataon'ny mpanjaka Nahasy zay de taty amin'ny anona zanany no saika maliny an'izay soa zay le anona raha ny tena marina zany dia diso fanapahan-kevitra tao anatin'ny fitondrana satria mpanolotsaina ratsy toetra tokoa nanolotsaina azy de ireo zany no teny taminy manao hoe ataonao inona tokoa moa fa hoe anisy soanao Davida hitsikilo anao hamodika anao hamodika ny taranadrainao no mody ataon'ny Davida ozy nefa Davida tsy nieritreritra an'izay zavatra zay mihitsy de ny tenina nampangidy-hoditra ny Davida tsy zakany Davida dia nosamborony zareo ireo mpiara-miasa aminy zay anisy soa azy nosamborony zareo reo rahalahy dia niboriny ny volombavany de nanino ty izy nisombaniny ny akanjo masina zany akanjo masina le fanaovandreny ro pastoral be reny moa nanaovany zareo teto de ataonataony atsariapotopery zany niboriny tamin'ny sizoly izy mazany vadika lobaka kely tsotsotra kely izy
de tsy akory zareo mety hoe be volotongotra be izy tsy mipataloha de nampalahelo be zany le fisehoan'ny letatara ary tsy zakany davida nandray an'izany de izy davida manao hoe mipetralo andro maromaro a mandra-panirin'ny somotra reo zay nareo vamody mba satria reo olonreo zany a de nahatsiaro tena nahatsiaro hafa baraka mihitsy paster nahatsiaro hafa baraka etreretinao raha misy olona anankiray zay ohatra hoe nanisy soanao tena nitovy filazantsara taminao na mety ihany keo tsy nitovy filazantsara fa mba nanampy anao ara-bola mba hoe nentina mpianatra anao de nitsarakaranao i olona io tamin'ny anao fony anao sahirana aty aorina de lasa ivadianao izy ohatra lasa vava ratsy ny nataonao taminy misy zany paster misy tena zany hoe nanisy so olona anankiray le olona de aty aorina tafita tokoa le olona de le olona nanisy so azy am'izay no ataony tsinotsinona reny zavatra zeny a tena ratsy be mihitsy ho fipetraky reny eo anatrehan'andriamanitra rano marina tokony sono nataony davida tamin'reto olona ireto fa ilay olona nanaovana so mihitsy ny namadika an'le tantara de jerenao tsara nefa zotra le tantara teo hoe nitady zay ediavana amin'ny davida ireto taranaky ny amonita ireto de ny nataony miantsy firenena hafa tahaka ny sirianina izy tahaka ny sirianina de nikambanyireo ary rehefa nikambanyireo mariako tsara pastera fa ity ady eto ty de tena no heverina mihitsy hoe avy amin'andriamanitra mihitsy avy amin'andriamanitra satria efa andeha nisy so ianao de malana baraka indray de nataon'andriamanitra mihitsy zay diabana ary rehefa niady a de teo nanehoan'andriamanitra ny asany lehibe nanehoan'andriamanitra ny voninahiny lehibe nanehoan'andriamanitra fa ny andriamanitra mijosy ny andriamanitra israely ny andriamanitra davida de andriamanitra mahery andriamanitra tsy toy ny andriamanitra davida resy ny taranaky amona resy ny taranaky ny sirianina ary taorina kelin'io raha jerentsika eo amin'ny faraparany teo de ozy izy manao hoe mitady havanana tamin'ny fihavanana tamin'ny davida ny sirianina de lasa andevon'ny israely sady lasa mandohetra aminy zany zay le drafitr'andriamanitra zay mahatonga na mampahery an'le olona hoe misy vanim-potoana misy karazan'olona nanao so taminao de zavady nasinao so de reny olony reny ndray no mitsangana ho fahabaly mana ratsy mitetitety fianakavena mitetitety fiarahamonina reny ane olotra zao reny mba mivavaka nefa zao nitoetrany reny de fosafisainy de rehefa tonga eo aminao ndresy nefa mody endry be de mody tena midokadokanao hoe tena nareo ane tena mivavaka tena mahafinaritra fiangonanareo tena zao nefa riambadika ry ndray rehefa mialo indray zavatra hafa de reny zavatra reny misy fotoana pastera akorotan'andriamanitra mihitsy mba hanadiovana misy zavatra akorotan'andriamanitra mihitsy ary nyray andro any ndray andro any zao ny zavatra tsy maintsy hitranga ire olona nitsangana ho fahavalinao de ho taka ny adadezera mpanjakany siria sy ny vahoaka ny sirianina nandoalika teo anatrehany davida nitady fihavanana ary aveo lasa nandohetra azy lasa nandohetra aminy ao tao anatin'ny bokyny Isaia ato misy andalatoratra masina mahafinaritra be a ovakio kely izy paster Alvarez a ozy izy ato amin'ny bokyny Isaia toko faefatra amby dimapolo Isaia toko faefatra amby dimapolo a de zao nivaky ny teny amy anaran'i Jesosy vakiko le teny a ozy izy manao hoe ny andininy fahatelo fa hitatra amin'ny akavanana sy any amin'ny akavia ianao ary ny taranakao azony jentilisa ka de asiny ponina tanànanao aza matahotra fa tsy homenatra ianao ary aza mingay hafa tsy ho avela fa baraka ianao fa ho adininao ny enatry ny fahatanoranao ary tsy ho tsaronao ntsony ny tondromasonao fony mpitondra tena de ozy izy eo amin'ny andininy fa efatra amby dimapolo ny andininy fa fito amby folo zay efa mahazatra atsika dimy amby folo aloha manao hoe na de misy miara-mioko aza de tsy avy amiko zany ary na izany iza miara-mioko amely anao de ho tonga iandany aminao kosa ho tonga iandany aminao kosa io taka nazo any davida io mihitsy imidiny fito amby folo moa fantatsika tsara hoe ny fitaovam-piadiana rehetra zay voforona amelezanao de tsisy ambinina ny lela rehetra zay miady aminao de ho resena lahatra lovan'ny mpanompon'i Jehova zany hoe
ny mpanompon'andriamanitra anakiray zany rehefa tody zavatra ohatrany io pastera de tsy tokony amalifaty tsy tokony amalifaty fa mipetraka tsara ny tenin'andriamanitra manao hoe jehova ny ado anareo fa ianareo kosa angina amin'ny fotoana tokony anginana zany de misy fotoana mangina ianao hoe nanao solona anakiray ianao kanefa ianao ndray ny mpiteny ianao ndray no aratsiny iza mipetraka notratran'zany pastera hoe ianao mibavaka ho ana olona de rehefa sitrana le olona de iny olona le sitrany iny ihany manaratsy ny fiangonanao avy eo sy manaratsy anao mampalahelo zany iny olona mivavahanao iny ihany manala baraka anao hoe mivavaka mitabataba oaoaoao tsy akijanona nefa de sitrany zao ny areti ny tao anatin'ny ino ty izy ny ao anatin'ny toeram-pivavahana ireny olona zay potika ny fiainany ary be dehibe mihitsy ny olona natsangan'andriamanitra tao anatin'ireny fampiteny reny hoe olona tsisy nininina boka nytrosany banky efa eo ambavahoanany fontsa de aty aorina lasa mavita trano lasa tahin'andriamanitra de rehefa mitorina sitapon'andriamanitra am'izay no ohatra hoe makasika ny arabola hoe entinao reny fafolokaraina sy mifanatitra de misy karazan'ireny olon'ireny tsy izy rehetra misy andelon'ireny manao hoe fitiavam-bola vola foana ny torina maninona raha zaozao nefa potika izy niditra tao de izy ndray mioko ifahavalo aminao ndray zany avy eo misy zany pastera ary misy any anatin'ny fiangonana maro isan-karazany any de misy zany fa saingy zao zany efa miteny ozy hoe raha tena andriamanitra ny antso le mpanompon'andriamanitra tahaka ny davida de tsy aharesy azy mihitsy ianao fa tsy maintsy potika le olona ratsy mibebaka malaky ratsy mibebaka malaky ratsy mibebaka malaky ka mamitra-pihavanana zareo tsara ny zavatra nitsanga ty atao n'ity le adadezera mpanjaka ny siry ity le adadezera tsy hoe nijanona fotsiny tany amin'ny tobo tany na hoe nandeha nody fotsiny hoe ndaody any siry tsika fa tsy maresany davida tsy zay ny nataony fa tsy maintsy nifampiresaka tamin'ny davida izy nangataka famelana tamin'ny davida fa sembe folo so vaka manao hoe ary no hitan'ny mpanjaka rehetra zay nanoany adadezera fa resy teo alohan'israely izy dia nanao fihavanana tamin'ny israely izy ireo ka nanompo azy nanompo zany hoe namitra-pihavanana mihitsy zany pastera namitra-pihavanana hoe tena okaranga zay mamelany eloka de teo ambavany davida ny fitahina ho andreo teo ambavany davida ny ainindreo sy mivady aman-janana fa raha nanozony davida naname baiko indray mandeha fotsiny davida hoe tapony lohandreo tapaka ny lohandreo pastera vita momba andreo ary zay ny tsy azo ataony manisy ratsy ny olomba ositr''andriamanitra anakiray hoe nosoran'andriamanitra le olona nefa ny masina ratsy avy eo na hoe nandray fahasoavana tao ianao na tany amin'ny toerana anakiray de sanatria mety misy zavatra tsy netinety taminao za moa de miteny pastera matetika de mitena zavatra ohatr' zao hoe raha misy olona avy any amin'ny fiangonana ny eviny tany de misy fotoana izy makaty amin'ny fiangonako dia matetika eo ambony pilipitra mihitsy any no miteny manao hoe tandremo mivava manisy ratsy ny mpanompon'andriamanitra avany aminao any raha ianao raha te hifindra ty azy ianao raha te hifindra ty zay ny mapetiny fanahnao ny olona moa tsy azonao terena satria atao amin'ny fiangonanao koa mba misy makany amin'ny hafa koa zay koa zavatra misy zay ny avaty aminao mba misy makany amin'ny hafa de ny avany amin'ny hafa misy makaty zany be dehibe zany fiangonana de isaorana ny tompo de ndraindray reny olona ireny manaratsy ny fiangonana za zany tsy mba d'accord an'ireny mihitsy hoe manaratsiratsy mpanompon'andriamanitra dadanao ara-pana niteraka anao tany de mialany ianao de hoakaty amity ohatra nao any amin'ny fiangonana anakiray ny tena marina za tokony mangataka tsy hodrano ianao fa tsy hoe manaratsy ny fiangonana zay nevinao manjary miady eo anatren'andriamanitra miady eo anatren'andriamanitra ary rehefa andriamanitra zany miady aminao tsisy aresan'andriamanitra zany pastera alvaris nitozako le teninao teo pastera le nisy nyteny zavatra nytenenao tamin'ny voalohany teo napatsahivinao tamin'ny farany teo de le hoe misy zavatra tokony atao zany misy zavatra tokony atao hoe te hanisy soa zany davida am'ty rangaha ty any amin'ny abolana ny jereko tamin'ny telefona teo izy pastera zay na tokony anjerijero telefona teo jereko concordance hoe aiza moa misy an'le ten'andriamanitra hoe ho an'ny olona zay malala tokony hanisy soa nefa tsy manao de isaina hoeloko ao azy zany misy zay ten'andriamanitra eny amin'ny abolana fa tsy no fotoana moa de tsy voajeriko le izy na de eto amban'ny masoko eto aza le concordance de tsy voajeriko izy satria sady mihainanao hoe no misadzako miza io za sady mitory no mihaino ihany mandray any koa za azoko raisina pastera fa tsy akory hoe mitory fotsiny fa mandray any koa zany zay mba de raisiko tolo mihitsy zany zay afatra hitako hoe mahasoany ara-panako izy de sady mandray azy zany no mijery zavatra tokony jereko eto de averiko any le ten'andriamanitra teo raha misy olona tokony malalanao soa nefa tsy manao
de eloko ao zany de misy ten'andriamanitra anakira zay koa amin'ny abolana any manao hoe raha misy olona izy mangataka amy rahalahy ka zao mivaly teny hoe dala aloha mandeha fa rapitso manome de raha olo zany hoe afaka manome ihany anao ny andro finy nefa miandro rapitso vao manao de mbola eloko aoanao ihany io zany zany hoe mila tsy tara zany ianao a manisy olona ry zay mihitsy moa zavatra nataony davida pasteur teny ray aman-dreny ara-panahy ianao to pasteur ray aman-dreny ara-nofo a ary nyteny momba an'andriamanitra ihany ko teo zavatra misy pasteur de zao raha ny tena izy a de mila fibebana isan'andro sady tena mampirisitry atsika raha lasana baiby raha mbola misy zavatra azo ibebana de ibebana ny toroteniko tamin'le mandeha zay pasteur tamin'ny toerana anankiray de hoe lehilahy zany ianao zany ohatra lehilahy zany ianao zany dia mahita vehivavy ohatrany manitona eny an-dalana eny de mijery voalohany zany ianao pasteur de tsy manina momba tsara zany le vaviko manina moa fa le mijery fanondroany ianao mitodika mijery fanondroany fa zay mijery tele moa de mahita ohatra mitodika kely iny manao an'izay ianao de efa fahotana zay rehefa kotian'andriamanitra fijangajanga zay pasteur hoe raha misy mijery vehivavy ka mila azo apony a de mijangajanga amin'ny sady na ny masony na ny sainy a de efa voaloto sady de aveo anao miara-matory amin'ny vadinao ny ampandrina de le vehivavy hitanao tamin'ny atoandro a mbola azonao sara-tsaina na mahita filma maloto anao alohan'ny atoriana de zany mila ibebany zany fa tsy ampy fotsiny fibebana araka vola zay teo fa misy le mila fanoerana izy pasteur hoe misy ara misy zavatra tsy maintsy oneranao zany zavatra tsy maintsy oneranao mpanompon'andriamanitra zao teo zao pasteur anao teo hoe misy olona nasinao soa de tsy mahatsiaro anisy soanao de tsy ampy fotsiny fibebana hoe manomboka zany aho zao de mba anisy soa amizay zany satria tsy adiko tsy nanisy soatra amizay tsy ampy fotsiny fibebana zay pasteur fa mila onerana le izy mila oneranao zany a zavatra zay tokony nataonao tamin'ny olona misy zavatra tokony nataonao tamin'ny ray aman-dreninao aranofo zany nefa tsy nataonao manazany ray sy ny reninao fa de hita andro soa anao misy zavatra tokony nataonao zavatra hita maso mihitsy hoe vola to de tsony nandresaka vola na fitaovana na zay azonao atao zany de mety mihitsy anatrian'ny ray aman-drenao aranofo hoe ty dada sy mama ty mama ty dada fa no ny fitazainao anahatra amizay de manomboka eo zany anao de mitoy mba manisy soa ary ohatra zany ko pasteur ohatra zany ko ny ray aman-dreny ara-panahy misy an'izy ireny mivavaka ary no mivavaka nataony ray aman-dreny ara-panahy dia tafarina pasteur le fiainan'le tokantrano le olona pasteur be deabe ny tokantrano efa saika ravy be deabe ny olona efa saika tsy anasa tsony fa no mivavaka no ny fanomezam-pahasoavana anatin'le mpanompon'andriamanitra de tafarina ny fiainany lasa nisy fahasoavana atao amin'ny fiainan'le olona lasa salama le olona tokony fofaty le olona am'izao fotoana zao fa no le vavaka sy le fifadikanina sy le alimbavaka nataon'le mpanompon'andriamanitra fa metratanana taminy de tsy maty le olona pasteur hatram'izao fa mila mijery atsika am'ty tele ty ary izy am'izao fotoana zao misy karazan'olona efa tokony nopitihan-dalo nytsena nivatro izy am'izao fotoana zao fa tokony vaky io tsena zay nivarotana io fa no le vavaka no le tenin'andriamanitra mandeha de miaro tonga ny fianjelin'ny tompo ao an-tranonao miaro anao de anisan'ny tsy voatafika ny tokantranao anisan'ny olona tsy narony olona mipaosinao a misy fotoana tokony accident ny zanakao vadinao fa anao na ny olo kafa nitratra le accident de maty fa manina anao tsy tratra satria zao nisy mpanompon'andriamanitra nivavaka ao anao de anao aveo de ohatranao vitavita ho azy le izy raha lasa anabavy ozy ny ten'andriamanitra raha misy olona tokony anao soa nefa tsy manao de eloko ao azy zany onero zany raha lasa anabavy mila ibebana zany misy mpanompon'andriamanitra nivavaka anao nitory-teny taminao nivavaka ao anao no ny tenin'andriamanitra de mila ataonao zany hoe mila mitondra zavatra na mitondra vola mihitsy anao mitondra zavatra manonitra manaton'andre mpanompon'andriamanitra zay marina fa fahasoavan'andriamanitra izy fa nisy olona nampiasain'ny tompo mba tonga le fahasoavana ho tonga aminao misy ao karazan'olona pasteur tsy nandeha mihitsy ny tsenany hatram'izay fa am'izao fotoana zao miamandeha ny tsenany nono le tenin'andriamanitra nono le fahasoavana zay anatin'le mpanompon'andriamanitra de aza varimbarina am'izao anao fa onero zany ataovy tahakany davida hoe nitady zay fomba anamialina soa ny taranaky nahasy noho ny fifandraisana taminy satria mba nahitany soa ihany io lehilahy io zany hoe tsy nijanona tamin'ny nahasy zany fanasoavana taony davida pasteur fa tamin'ny taranany ka noho zany da lasa nabavy aza varimbarina isika na misy zany koa zavatra tokony nataontsika tamin'andriamanitra misy zavatra tokony nataontsika tamin'andriamanitra nefa tsy nataontsika maritra amitsika nefa mivoady hoe raha zany ny tain'andriamanitra tafavoaka am'ty olona ty de anao zavatra ho an'ny tompo a tafavoaka anao aveo de nataonao le zavatra ho an'ny tompo fa no le voady de nataonao le izy fa tsy mbola nisimisy avy any aminao manokana hoe fitiavana manokana avy aminao fanomeranao an'andriamanitra mizavatsy zay nataony taminao na nividina mijiry ny azavana isan'andro san'andro ohatriny na mividy mijiry mijirama ohatriny ny azavana omenanao ohatriny ny rano sotronao ohatriny na nividina dany anao mividy rano eny amin'ny magazay antanao vidina rano 2 litre rano fiusion raha lasa nabavy be deabe ny fahasoavana be deabe ny fahasoavana ny rivotra omeny tompo atsika ny tombonandro ary indrindra fiainana mandrak'izay raha misy zavatra tokony raha misy zany olona tokony anao fanonerana ho an'andriamanitra de isika zao
ka noho zany rahalasana-pavy a azavarymbarina ianao a pasteur hovarantsika fotoana tapitra ny orantsika androany a ivavakantsika tompoko raha eo misaotra anao amin'ny anaran' jesosy totosandray aloha zany ny fandarana teto amin'ity andro androany ty a za de mino tompo fa hotahiny reto vahoakanao reto andray tsara n'zany fampianarana izany a ary iorona tsara misitraponao hitoetra tsara ny fahamarina ny teninao tsy natao zany teny zany ho azavaina lavabe fotsiny teto fa araky le teny soratra masina manao hoe aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ka hitoetra any amponiny tsiraray avy eny ny teninao tompo a tonga fanafana famonjena fanasitranana amin'ny anaran' jesosy amen amen de atreondray aloha zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity andro androanyty a hotoizantsika indray raha sitrapon'andriamanitra ny fotoana mabety azy a ny fiarahantsika eto amin'ity onjam-peo sy fahitalavitra ity a veloma tompoko veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny araina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'i jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotsy ny pasteur randiary malala heritina davidson sy ny pasteur tovina rivo tre marivona manasantsika rehetra tompoko